Miarahaba tompoko, misaotra anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy hatrany ary manasanao anaraka izao fandarana manokana izao. Androany isika dia hianoka tanteraka ao anatin'ny kolotsaina malagasy, ny kolotsaina sakalava raha ny marimarina kokoa izay iresantsika misimisy kokoa manodidina ny atao hoe fitampo. Androany dia nanasa olobe any amin'izany faritra menabe izany izahay dia ny Ampanito Harea Tianay Tsialy Georges Kamamy izay mpanjaka any amin'izany foko any atsimo andrefany Madagasikara izany. Miarahaba anao tompoko. Miarahaba rahalahy Baby Stéphane. Faly manasanao izay ato anatin'izao fandarana manokana izao mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny famelabelarina samihafa tsara raha hoe ampahafantaritsika fohifohy amin'ny mpanaraka ny tetiarana mombamomba n'izany hoe fiandrianana eo amin'ny foko sakalava izany. Tetiarana aleo aloha raisitsika avy aty amin'ny dadilahy toera izy mba na André amin'ny Lafikarivo zay moa ny anarana posthume. Toera dia anarana scientifique raha zay nilazana azy. Fa ny ampanjaka sakalava rehefa folaky na miambo dia misy anara fitahia na anara fitahina. André amin'ny Lafikarivo zany niteraka ny André Mihoatsinarivo izay Kamamy Pierre. I Kamamy Pierre niteraka lehilahy sy vehivavy maromaro anisan'izany ny dadako Kamamy Georges. Aleo omeko azy hoe Kamamy Georges senior. Dia ny dadako niteraka ana Kamamy Harea Tsialia. Zay angamba no ataoko hoe fohifohy kokoa satria be dia be ry zareo mahatratra any amin'ny 5 any amin'ny rahalahy. Fa tamin'ny 1958 misy raiky tsoratra zany ary misy raiky pe ho any an-dafy dia tamin'ny fahavelon'ny Kamamy Pierre zay zanaky ampanjaka toera dia fanteny izy hoe raha misy ny fahalasako dia i Kamamy Georges dadako zany no handimby azy ary nandimby azy fa indrisy moa lasa tanora ny dadako. Zay zany ny ataoko hoe filiation hoe zay zavatra tsotsotra. Mazava zay fa iresaka fitapotsika hiatrika izany fomba amam-panao malagasy zay tena hoe mampiavaka ny foko sakalava isika amin'ity taona ity. Inona no ataoko hoe sotoavina finosina zany fitapo zany amin'ny ankapobeny, inona ny antom-pisian'izy io? Ny fitampo moa ny amaliko an'izay fitapo rity angamba ny samby hafa fa misy socle hoy ny vazaha, misy zavatra hitovizany, misy fototra hitovizany ny foko rehetra eto Madagasikara. Fitopitianiko amin'ny resaka hoe cosmogonie na filaharana na ny fahafantarana ny orenana zao tontolo ny zavatra ny univers zany. Zany hoe amin'ny cosmogonie malagasy dia ny zanahary aloha ny farany ambony indrindra ilaina hary. Dia manaraka an'io ny razambe. Manaraka ny razambe na dady na razana aty ampovoantany ny olombelona ary manaraka ny olombelona ny zavaboary. Ny fitampo zany dia ataoko hoe fomban-drazana zay fanamasinana amin'ny teny sakalava moa hoe fandrangita satria ny taona dia mahalevo ny zava-drehetra. Ohatran'izay koa ny asina rehefa somary mandeha ny fotoana dia mialasa tsy moramora ny asina. Ka ny fitampoa dia fanamasinana ireo relika izay zava-masina eo amin'ny fomba sy finoana sakalava ato Menabe. Miresaka relika zay ianao amin'ny fiteny mahazatra moa izy hoe tolambalo. Misy ifandraisany ve ny hoe ny verenanay kabeson'ny mpanjaka toera eto Madagasikara sy ilay fitampo zay ho tanterahana io? Tsy diso zay voalazanao zay fa apiko kely fotsiny amin'ilay relika. Tsy taolambalo ny relika fa misy ataoko angamba pitsopitsona taolana sy zavatra hafa izay alaina amin'ilay taolambalo ny mpanjaka efa niambo na folaka. Dia iny atao anatin'ny boaty na boaty reliquaire
dia izay zavatra zay no purifievany na ho rangitina ao amin'ny vavarano mena be fa tsy ilay taolambalo rehetra. Nanontany ianao teo misy fifandraisany ve ny famerenana an'ireny kabeso na karandoa moa e. Zay mba hampazava satria be dia be ny génération mijery antsika amin'ny teny sakalava moa kabeso. Rehefa maty fa rehefa misy fifandraisany tokoa. Zay no mahasamy hafa aty fitampoa 2024 ity sy ny fitampo zay natao teo aloha. Hiavaka ity satria io taolambalony dadilahy toery io zany indrindrandrindra fa rehefa kabesony iny no anamboarana ny relikany dadilahy toera satria mbola tsy vita ny relikany nanomboka tamin'ny 1897 satria iny kabeso iny no élément fondamental iny zany tena élément anamboarana le relique. Ka amin'ity taona ity zany na itsika miresaka zao dia efa manomboka ny izay constitution zay na ny fanamboarana any relikiny dadilahy toera izay afenina satria fomba tena sarotra zay ny fianakaviana rehetra nanomboka tamin'ny janvier dia efa manomboka manamboatra an'io. Ny resaka kolotsaina sy miaro finoana ihany koa ngamba ambadika izay somary saripady ihany ho antsika malagasy misy fijerena vanim-potoana ve na vaninandro amin'ny fanatetarahana ny fitampo io manahoana ihany koa ny fombafomba fanao amin'ny fiandohany sy ny fiafarany ilay vanim-potoana iray manontolo hanatanterahana n'ilay fitampo. Tena misy tena gasy moa itsika iny tsy ansakalava rery. Tsy misy fo gasy ka hoe anao zavatra na amboatra trano aza atsika manandro mijery andro. Indrindrandrindra moa fa anao zava-dehibe ohatran'ity marina zay misy koa mpanandro any amin'ny sakalava any mijery fotoana ary raha hitantsika ombenombeny gaga teto satria rehefa mitsangatsangana amin'iny arabe ny Antananarivo iny dia mahita famorahana zavatra ohatran'izany dia ozy anakapo hoe ay ve zany mitovy ihany le gasy mitovy le calcul fa ty mois d'août ity zany ataoko hoe saramanitra o saramagnitsy dia fanaovana zavatra tsara tena marina zany ka io daty io dia tsy ny fidiny ampahito na tsy ny fidiny sakalavan'ny menabe fa misy olona dia matianina ny fijerenandro aloha nametra azy hoe andro ohatran'izao no tena andrangitana azy mba hahatonga azy atanjaka kokoa. Zany hoe manomboka roviana izy io dia hatramin'ny oviana zany. Manomboka amin'ny 20 aogositra zao ka hatramin'ny 20 aogositra. Dia toy ny ahoana avy ny zavatra mety iseho tranga zany mandritra izay fomba rehetra ho tanterahana mandritra ny fotoana io. Ny zavadrehetra moa ny zavadrehetra tsy maintsy misadapte koa amin'ilay vanim-potoana raha ohatra tsika hiteny hoe ny fitampo 2026 ve hitovy fitampo tamin'ny 1958 andaingy zay na any Angleterre na any fiangonana tsika finoana zao misy koa hoe raisiko fotsiny za katolika any amin'ny katolika zao tamin'izaho mbola kely ny vehivavy rehefa mandray miasina voaly eo amin'ny lohany zao ny katolika efa hitako mandihy tiako tenenina zany ohatran'izay daholo finoana rehetra tsy manao comparaison fa ahoanahoana ny fomba amin'ity eo le fomba tena hoe fototra zay tsy azo elana dia misy koa fomba zay ny adaptena koa amin'ny vanim-potoana ankehitriny ka ny fomba tsy azo elana dia le tsokomotro amin'ny le 20 na tsy mandrimandry any avaratra ataoko amin'ny malagasy ofisialy mba azahoany rehetra azy hoe inona le tsokomotro tsoky tsofina motro afo itsokafo andrehitra azo anankiray na busy amin'ny teny vazaha izay irehetra foana mandritra n'io vanim-potoana anaovana ny fitampo io arehetra izy io ny alakamisy 20 aogositra dia mijanona amin'ny rehetra io mandra-pahatongany 20 aogositra rehefa vita ny fanampoan'ny dadilahy be dia be moa izy tsy dadilahy toera ihany no tampohy amin'io fa miaraka amin'ireo ray aman-dreniny koa. Ny zoma zany hoe 20 aogositra tsika ataoko hoe tsokomotro veillé mangataka amin'ny Zagnahary
misy kolondoy, misy sakrifisy mamono omby, vono agn'omby, dia zoma zany mamoa zomba, sokafana le zomba, sanctuaire reliquaire, sokafina io dia avoaka tao le relika dia mandehany amin'ny toerana iray izay efa voafidy koa io, tsy mifidiana vao zao fa efa nividiana koa tamin'ny janvier, efa nijerena mpanandro, jeren'ireo dady ireo any amin'ny vavarano Tsiribina. Dia hoentina any ireo dady ireo, relika moa no dady any amin'ny Sakalava, dia apetraka any mandritra ny ray herinandro du 21 au 28 zany any ireo dady ireo. Dia eny zany be dia be ny festivité amin'ity taona ity, araky ny teneniko tamin'ny rahalahy Baby Stéphane azafady, araky ny teneniko amin'ny rahalahy Baby Stéphane teny am-pandohana hoe teny am-piandohana tsy maintsy maka koa tsy tsinotsiniavina ny vanim-potoana tsika amin'ny 2 sy anina zao 2026 dia io valo andro dia misy foana ny atao hoe andro faly na andro fady dia misy ny andro tsy fady. Rehefa andro faly moa izy hoe temps sacré dia ny zavatra tena manamarika azy dia fijotsoan'ireo dady ireo, zany hoe ny possédé rehetra mianjaka ireo dia eo daholo le dady. Rehefa tsy mahazo mianjaka le dady dia miditra amin'le journée tsy sacré tsika, zany hoe profane. Rehefa miditra amin'izay dia zavatra profane koa no atao, débat, conférence, i chercheur universitaire ho tonga any. Izy koa projection na film, zay zao manavao amin'ity film mba ahafantarany taranaka zao hoe nanahoana ny fitapo tany aloha tany, nahoana ny fomba mahakasika zay indrindra ny amin'ny hoe fomba mampanao azy mety misy ny fadiny ao olona toy ny ahoana ankoatranareo taranaka zany, olona ohatry ny ahoana ny afaka manatrika an'izany mety isy ohatra mpianatra anthropologie na tantara eto Madagasikara tia hijery an'izany, tia hanotrina an'izany. Eo koa ohatra ny olon-tsotra zay tia hoe tia fantatra fotsiny tsotro zao, eo ihany koa ny mpizahatany. Azo atao ve zay zavatra izay? Saotranao rahalahy, tena azo atao ka, ary soranay satria voninahitra sy asina anke zany, voninahitra omenanay, aja omenanay, asina omenan'ireo dady ireo. Faly zahay ato amin'ny fianakaviana, faly zahay ato omenabe raha ohatra ka tonga eny daholo ny olona rehetra, na vazaha efa fomba fanaohatra ny ela zay, na ny ray aman-dreny ho gaginareo fa ara-pivavahana katolika aloha ny tena be dia be ny fady ka, tena fady. Any amin'ny radio any Beloha aloha sy ny zay ny vaninandro ankehitriny Facebook dia efa tena détaillé le fady, tara kely ny fahatongavana eto aminareo fa isorana ny TVM mandray anay fa efa misy laminasa sy programme matipaika any. Zany hoe ny fady moa dia efa ny voalohany dia ny kiraro aloha marina fa mahay mifasika any fa aza mitondra kiraro rehefa mandeha makany na apetra ho any amin'ny hôtely na lavidavitra, aza mitondra koa satroka, tsisy afa-tsy zay. Dia misy moa ny fady tany moa zany dia kisoa, ondry na mouton, iny fady any iny. Ny pitsopitsony moa niezaka mihitsy zay hoe nasiana espace sacré dia nasiana koa espace ataontsika hoe profane zay zavatra anankiroa zay zany. Misy le sehatra masina dia misy le anina, le sehatra zay ataoko hoe any zany no azo anaovana an'ireny bal, soirée dansante. Fa aty amin'ny faritra masina aty zany razana no resahanao, kolondoy, fety. Ny firandanana koa hiezaka zay amin'ity taona ity satria zavatra ohatran'izay ny fanaovana azy taloha miezaka. Matoko moa ny olona tonga any dia mino aho fa anajany fady. Efa natsitiko teo ihany ny resaka finoana katolika ianao maro ny mpijery antsika mety mametraka izay fanontaniana izay ihany koa hoe tsy mifanohitra amin'ny finoana ohatra maha-kristianina na maha-musulman ve ny fomba mampanao tanterahan'ny Sakalava io? Nanontena koa aza nanontany tena, za mihitsy nanontany tena satria vita batemy rehefa misy maty na folaka ao aminay
hosorana fanosorana farany na une dernière onction amin'ny katolika ohatran'izany zay eny nanontany tena nefa nahagagana voavetivety zay raha ohatra ka naharaka ny vaovao tsika nisy fananganana na fanamasinana ny evekam-panampy tany Amenabe ny tenanay ny tenako manokana dia nomeny Église katolika voninahitra sy asina ary isaorako manokana eto ny Église katolika eto Madagasikara nanasina ary nitsodrano zany evekam-panampy zany teo masony kardinaly sy ny eveka maromaro ka ozy nareo hoe fanipaka ve zaro raha ny tenako manokana ny Andriamanitra no resahana eto ny resaka cosmogonie teny am-piandohana Zanahary a dia rehefa niteny aho hoe manaraka ny Zanahary Razambe dia nifatoka tamin'izay ny kabariko tamin'ny fanasinana n'io eveka io hoe misy zavatra hitovizatsika tandremo fa niay zay convergence an'le foi zany ny Église katolika dia manome lanja ambony dia ambony ireo masina na les saints Saint Joseph Sainte Marie tsy mivavaka amin'ny saint ny katolika tsy mivavaka izy fa ho anazy dia fanajana ireo olo-masina zay navita zavatsara tety ambony tany fa Andriamanitra ny vavany ny fomban-drazana sakalava kosa dia misy an'le Zanahary créateur zay ihany eo taoko hoe mitovy le cosmogonie dia ny Razambe intercesseur na rehefa angataka amin'ny Zanahary zahay dia mangataka hoe dadilahy ohatrany hoe amin'ny fombanay zany akaikikaiky kokoa ny Andriamanitra ireo razana ireo eo zany ny ataoko raha miteny ianao hoe amiko manokana aloha dia tsisy an'izay ary apitako eto fa araky ny fahenoko tandremo fa zavatra azo porofoina zany raha diso aho moa dia alako tsiny fa i Kamamy Pierre zay dadabeko ny sakalava voalohany natao batemy donc amiko aloha tsy dia misy anina tsy dia misy fanoherana le izy ia ararotina ihany moa no maheto anao amin'izao fandarana izao satria tsy imbetsaka no hiakatra plateau eto amin'ny TVM ianao misy fanontaniana toy izao manitikitika na efa ela ihany koa ary inoko fa mitovy amiko ny mijery misy ny ataontsika hoe mampifanandrify ny toedrara eto amin'ny firenena sy ny zavamisy any amin'ny faritra sakalava any mitombona ve zay eritreritry ny olona zay matahotra dia matahotra satria tsy mpanao politika zay aloha voalohany tena tsy mpanao politika ny tenako lavitra ny politika mihitsy fa ray aman-dreny ara-drazana ampanjaka ampagnito moa ve misy fifanandrifiany ny zavatra miseho eto amin'ny firenena sy ny zavatra any amin'ny sakalavan'ny Menabe amin'ny maha olona républicaine ananga mba no amaliko azy zany hoe citoyen malagasy tsy mpanandro aho akory tsy mpanandro aho fa na ny tenako koa zagagy misy olona miteny an'izay hoe ahoana foana izy ity ny ampanjaka ohatran'izao rahalahy Gaby Stéphane mamelana anao tsy hamaly an'izay zavatra zay satria tsy dia hitako loatra aloha ny fifandraisany fa mety misy olona manana connaissance angamba plus poussé kokoa amin'ny resaka ésotérisme dia avelako an'zareo ny hamaly azy fa raha ny tenako malokany aloha tsy dia eny mazava zay fa efa maraparana sady ny resadresakytsika angamba ny ataontsika hoe mena fotoana fohifohy lavalava ianao amitinana n'izay rehetrarehetra zay fitapo roviana inavy ny zavatra ho tanterahana manentana ny olona ihany koa anotrana misaotra aloha na dia ty mbola tsy ihany na dia efa hisaotra misaotra ny TVM misaotra ny technicienne misaotra ny dirigeant atao aminareo nanasanay satria voninahitra ny sakalava ty voninahitra ny sakalavan'ny Menabe indrindra fa voninahitra ny kultura malagasy tsy azo adino fa itoera indray amin'ny lafikarivo sy ireo miaramila roa zay nanaraka azy dia nasandratra ho martiora na mahery fony Madagasikara ny fitapo zany dia ho an'ny malagasy rehetra
tany am-piandohana dia niteny an'ilay cosmogonie izay niezako mihitsy andika azy mamelana anareo fa i zavatra ho hitanareo amin'ny fitapo dia manaitra anareo ohatran'ny avy any aminay izy ity na merinareo na be tsy misaraka misy an'ilay zavatra élément anankefatra ho dia ny sacrifice na omby io amin'ny foko rehetra eto Madagasikara rehefa manao zavatra dia tsy maintsy mamono omby ny fiantsona ny zagnahary io rehefa manao zavatra eto Madagasikara dia tsy maintsy ny razambe na razana io koa dia fanao amin'ny zavatra rehetra ny acteur mpanjaka sy ny vahoaka hita any amin'ny faritra rehetra zay ka ny fitampo zany dia rito ho any samby hafa fa ny fitapoa dia fomban-drazana malagasy tongavany rehetra hiezaka izahay tsy tonga lafatra izahay hiezaka ny tenako ray aman-dreny ampanjaka ampanito anomena be anakaikikaiky tokoa ny fomban-drazana fanao hatrizay hiezaka miezaka zay amin'izay tsy spectacle io tsy festival io fa fetina fomban-drazana no atao eny zay zany mba afatra kely mamelana koa anao fa efa eto ihany mavesavesatra ho ihany ho an'ny fianakaviana ny organisation zany satria ny estimation hatreto dia any amin'ny 100 000 any ny personne ho avy any ka tsy hamenatra anay tsy fananana tsy mahamenatra raha misy malala tanana anampy anay ampionareo zahay satria sahirahirana ihany zahay amin'ny resaka budget de fonctionnement zay zany mba tolotra kely avy ety amiko tena amarana antsika azy ny fahitako anao eto misarotra lamba voizina ankehitriny amin'izao ny hoe fiverenana amin'izay hoe fiverenana andoharano amin'ny fomba fitafy ny fomba fiteny ho anao manokana amin'ny atao hoe mpizara fahalalana ihany koa any ampitan-dranomasina any manaona ny fahitanao an'izay fiverenantsika andoharano amin'ny kolotsaina malagasy zay za aloha isorako manokana eto ny politika zay voizy ny mpitondra ankehitriny tsy maintsy misy mpitarika ihany aloha ny zava-drehetra zay voizy ny président ny refondation de la république colonel Michael Randrianirina izay nandray ny tenanay intelo miantono zava-dehibe zany aminay Sakalava zava-lehibe amin'ny ampanjaka Sakalava makasitraka sy misaotra azy sy ireo mpiara mitantana aminy ary koa manantena zay fa ho tonga any daholy ny ratsa-mangaika rehetra ny fanjakana zao zay mpitondra zao satria anareo any malagasy io nareo no mitondra ianao hoe manavananao mitafy mahamalagasy isan'andro sa isaky ny fotoana ahoana no isan'andro zava-drehetra moa ny fiverenany fotsiny hoe kultura na vakoka malagasy na any Andilam-Bato any anisany misy archive any amin'ny resaka akademika zany hoe Académie des sciences de l'outre-mer l'INALCO amin'ny Collège de France indraindray manao anina ny Sorbonne tsisy zavatra hoe véhiculeko raha tsy fomban-drazana io ka makasitraka aloha amin'le fiverenany fa apiko kely kosa izy tsy fatako na Mahatma Gandhi aloha ny resaka an'izay na hoe sokafako mivaravarako izy izy hidiran'ny kultura rehetra dia fermeko kely mivaravarako zany hoe tsara ihany koa ny mandray kulturany ny fomba hafa zany satria izay mixité-na an'izay no tena mampivoatra fa raha ohatra atsika hoe anao fotsiny hoe ny mamalagasy ihany mety tsy ampy zay amiko dia atao anatin'izay fotom-pisainana sy teny ataoko hoe feno fahendrena izay no amarana antsika ihany koa izao fandarana izao ampatsahirina ho fa ny ampanito harea tianay tsy alia Georges Kamamy no vahintsika tao anatin'izao fandarana manokana izao misotranao nanaiky ny fanasanay ny vahiny tato anatin'izao fandarana manokana izao makasitraka rahalahy Baby Stéphane
dia isaorana toy izay ihany koa tsika ny atokantrano any nanaraka izao fandarana izao hatramin'ny farany mandra-piona tompoko